tafatsangana ny vovonana izay anoana sy ampandanana nga Rajonary Mampianina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana ny fafitony volana novambra izao. Mpanao politika maromaro, olon-tsotra maro ihany koa no mandrafitra izany vovonana izany, nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijeroan'ity vovonana ity. Tato-pavaovy hatrany ndao rahantsika. Nitsangana ny voromahery vovonana iray izay hitambaran'ireo antoko politika, mpandraharaha ary olon-tsotra izay resy lahatra amin'ny programan'asa izay efa natomboka ny filoham-pirenena amperinasa. Tsy takona fenina ny zava-bita teto am-pirenena nandritran'izay 5 taona izay. Manerana ny nosy dia maro ny zavatra vita tamin'ny fitondrany Andriamatoa Filoha Hery Rajonary Mampianina. Ka tsy misalasala zahay voromahery dia manome fahatokisana, manome fanohanana satria tsy mahamenatra zany fa mifanohitra amin'izay ny angamba ny tokony atao, mibitaka satria raha mandehitsika any ambanivohitra rehetrarehetra any, raha mandehitsika na eto an-tanan-dehibe aza hitatsika ny fahita lavitra mizavatra nasehony. Raha ohatra hoe ny lalana vita eto Antananarivo ihany, ny any amin'ny province tsirairay any, maro be ny zavatra maharesy lahatra ny antoko, fikambanana, olon-tsotra, mpandraharaha raha toe-karena. Natao ihany koa ity vovonana ity mba hitambarana ireo resy lahatra amin'ny Hery Rajonary Mampianina nefa mety tsy ho resy lahatra amin'ny programa politika ny HVM izay antoko politika nazahoan'ny Hery Rajonary Mampianina fandresena tamin'ny fifidianana farany. Ny antoko politika, matoa nisy ny antoko politika dia misy ny foto-kevitra. Raha jerevantsika ny 24 miliony malagasy dia raha ireo mpifidy ireo dia 10 miliony latsaka kely, tsy ihany hitovy eritreritra daholo. Fanjaranay no mandresy lahatra, fifandresena lahatra io fa tsy hoe misy tsy resy lahatra any amin'ny HVM na ohatrohatran'izay, fa mandresy lahatra ny mbola tsy tafiditra ary mbola tsy manao politika na olon-tsotra zahay ndao rangahy hijery miaraka ny fampandrosoana n'ity Madagasikara ity, indrindrindra resy lahatra amin'ny zavatra nataony Andriamatoa Filoha Hery Rajonary Mampianina. Miandry ny mety ho firotsahany filoham-pirenena amperinasa ny rehetra ankehitriny ny fivoriparitry ny antoko HVM any Antsiranana amin'izao fotoana izao ihany koa moa no mety ahafantarana ny ho avy ny fidiran'ity antoko ity ao anatin'ilay vovonana voromahery na tsia.